Efa sady atomboka ny fitaninana afo raha andrahoana tongotr'omby ity zao na andrahoana tsaramaso tonga dia masaka soma tsara mihitsy. Saingy izay aloha ny anaovantsika azy amin'ity andro androany ity fa ataontsika midedadedaka tsara ao ampikotay ireo rehefa avy eo fa izao manasanao ampitiavana aloha anaraka ny fandarana tonosikalo indray. Atolotra ny arahaba sy ny kopakopa-tanana ho antsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana izay efa mpanao zoma manifika miaraka aminay isaky ny zoma fa izao tena miavaka ny fandarantsika amin'ity andro anio ity dia tsy izy akory izany fa ireto mpanakanto izay tsy ho teneniko aloha fa aloha tonga dia ny mozika avy hatrany isatantsika azy sady miakatra ihany ny setroka iainako fa tsy maninona fa izay ilay ambiance tonosikalo hoe ndao ary Papa si mama maeza nare pangaraka. Oh papa si mama azani nare misharaka. Oh papa si mama maeza nare pangaraka. Oh papa si mama azani nare misharaka. Azabingita nawa baba na taratari na hano mandipera kuzanawa yende la dishulera vita kibaba la mia pibadi kuzangiade de ishare kizani yakunana ifangararo batwisi la banyulana azabingita nawa baba la taratarna hano mandi vera kuzanawa yende la tishulera vita kibaba la mia pibadi kuzangiade de ishareki zania kunana ifangararo batwisi la banyulana. Oh papa si mama maeza na ifangaraka. Oh papa si mama azani nareni misharaka. Oh papa si mama maeza na ifangaraka. Oh papa si mama azani nareni misharaka. Niunumbelu na magwazalaye deshambi manampanay fala taunzanga artsini tube lani misi batu misi mahai izanyam lazinya baba neritereta yene nifangararo sindubi mwabindana kareo niunumbelu na makwazalaye deshambi manampanay fala taunzanga artsini tube lani misi batu misi mahai izanyam lazinya baba neritereta yene nifangararo sindubi mwabindana kareo. Oh papa si mama maeza nare mfangaraka. Oh papa si mama azani nare misharaka. Oh papa si mama maeza nare mfangaraka. Oh papa si mama azani nare misharaka. Araka izay hira sy mozika mahafinaritra be na raha antsika teo izay dia ry zareo mpanao kayamba mpiangaly kayamba indray no miaraka amintsika atao anatin'ny fandarana tonosikalo amin'ity zoma mahafinaritra ity ka dia mino sy manantena fa faly ohatra ny ekipa malagasy TV ihany koa tsika rehetra mpakafy mozika mpakafy kayamba indrindrindrindra any an-tokantrano any mifampiantsoa asa daholo ny namana rehetrarehetra anaraka ity fandarana amintsika ity satria tsy manam-paharoza ny fiarahana amin'ny ry zareo mpiangaly kayamba izany. Faly miaraba anareo izay ary tena faly mandray anareo mpitiavana be aloha tonga soa tao anatin'ny fandarana tonosikalo.
ia de faly miaraba ny mpanaraka mifandarana de faly miaraba atsika anareo atao amin'ny Malagasy TV fa nafinaritra ny fiarahana tandroany zao ny mitoy de mbola vonina zay mbola hiaraka hitafatafa aminareo satria maromaro manko zay anatin'ny Kayamba de mbola hitondra namana koa manaraka. Ye maromaro aloha zany nareo ny tonga eto amin'izao fotoana izao. Betsaka ny mpakafy Kayamba, betsaka ny mpihira Kayamba. Ianao raha ohatra ka mahafantatra ao anaty eo am-pijerevana ity fandarana ity de alefaso ny commentaire hoe iza avy mpakafy, iza avy mpiangaly Kayamba, fantatrao de mentionné kely eo fa raisitsika mitiavana be zany. Fa andao aloha mba asiana fampahafantarana ampijery antsika sy ny taranaka aty aoriana hoe iza avy zany nareo tonga eto amin'izao fotoana izao. Ya, izay tonga eto moa zany ny vatantenako miteny eto zany zany proche Eli. Ya, de ato aoriana koa ato ao Andrimatoa Pascal. Ya, de ato Andrimatoa Jojo. De ato akaikiny ao Andrimatoa Julien. De ny ary moa zany namana rehetra mpitendry koa sady mpihira koa izy ireo de ao amin'ny clavier Yadza. De io le afrofro Kayamba azy ao io Andrimatoa Rosemonde. De madame Jackie Edmé de zanakay Jocelyn Aponam. Ye, reo tonga eto amin'izao fa azo lazaina hoe ny mpihira Kayamba ohatrany tsy de be da be zany hoe betsaka fa ataona moa fa misy koa ny fandosiny nalainy tompony de mbola misy koa nefa mbola misy tavela mbola maro tavela izay mahatonga nanteny teo hoe mbola maro zay de tiako zany mba am'izao mifandarana ataonareo zao mahafinaritra fa mba hoe aleo mba ampahafantarin'olo hoe mbola reto hoe mbola misy marina mbola misy tavela zany reto Kayamba reto mbola ao anatin'ny heriny mbola ampahafantarina tsikelikely ihany izy mbola ao anatin'ny heriny sy ny tanjaka tanteraka mihitsy mbola matanjaka daholo ka hitantsika amin'izao mbola ao anatin'ny tsikitsiky tsara mbola afaka manao mozika tsara mbola afaka manao fampisehoana afaka manafana lanonana fa zao melohan'ireo sontsika ao anatin'ny dinika somary lalindalina de alora vana irasy mozika hatrany aloha ny fiarahana.
ianantsika teto itongavana malaky la 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 Ny hirairila aloha zany dia mirahira foana tsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany nefa ihany koa eo ihany koa moa zany resadresaka mba hahafantarana kely ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany fa mba inona marina moa zany le kayamba gadona ve izy io sa ohatra ny ahoana ohatra ny hoe roka kayamba slow sa hoe ahoana mba afaka hazavaina kely ve aleo zany kampany anzavazay alohan'ny terenany reto namako reto satria zaho tanatin'ny namorona n'izany kayamba zany tanisany eny nanangana an'le kayamba ka le kayamba moako zany sy gadona aloha izy ny tena izy tena marina sy gadona ny kayamba fa trano famoahana disque na maison de disque tamin'izany fotoana zany famoahana kapila famoahana disque zay ny kayamba ka io zany tantara lava be io ohatra ko resansika eto fotsiny de hoe atao soke tsotsorona zany ya fa nisy fikambanana zany teto atao hoe tamin'ny point rouge zay zany fikambana de kopatana aloha namana point rouge zay mbola sisa tavela ao aby tsika rehetrarehetra namana atao point rouge de io zany no nitambaran'le artiste teto Madagasikara zany zay point rouge zay de teo moa le fandraisana disque fandraisana vola tamin'ny disque tamin'izany ambany loatra efa hoe vidim-piany efa miakatra foana moa vidim-piany an'io de niakatra mbola ariary telo ny disque tamin'izany mamoaka ariary telo zany ny vidin'ny disque nakaraha ny royalties azon'le artiste zany tamin'izany fotoana zany de mba nangataka zany zay mba ampiakarina ariary efatra satria tamin'izany mofo dipaina efa ariary efatra ny bus fa ariary efatra misy ariary dimy tamin'izany de mba nangataka zany hoe mba atao vola raisinay koa zany mba ataovy ariary efatra de iny zany tolomanay de somary nanahirakirana kely tamin'le maison de disque discomat zany le izy satria misy iny ka maro moa zavatra kojakoja sy isan-karazany zany de tsy de nazona valina fatra-po zany zay tamin'le izy de nitokona zay hoe tsy hamoaka disque ary zay samoaka hiranay zahay de tambatra zany zay le tao amin'ny an'io zany tety faritany zay izy nanao le ansa 74 75 76 nanao concours sady faninanana hoe hoentina amin'ny hoe hitolomana an'le ity amin'le amba ikaran'le reality zany de nitety faritra zay tamin'izany fotoana zany de natao tany Tomasina ny finale de tonga tany Tomasina zany le finale de nihira tamin'io nihira vazaha ihany nandeha tamin'ny radio tamin'izany fotoana zany satria mbola radio mbola ray ihany zany ray fa nisy orony koroa satria CN1 CN2 CN2 zany teny français hira vazaha dolo mandeha teo fa CN1 de nihira malagasy de tsy nadefiry zany hira tamin'izany fotoana zany tany amin'ny radio satria tsy namoaka disque zany zay sy naiky anay avoaka koa ny hira rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany de vita natao ny finale tany Toamasina
dia iny amin'izay notany hoe andory tady olona asika mba anohana asika tamin'izany fotoana zany dia natony président Ratsiraka zany zay nandefa solitena zany dia izy nanome ny rahalany mo Etienne Ratsiraka couvrir anay zany izy zany nanome hery anay mba manome tosika zany mba azahoany an'le hoe hamoaka an'le sanganasina mba hiakatra dia teo moa zany dia hoe nahazo anao maison de disque amizay dinina anao asika an'le de ataovy hoe kayamba le korisana zany le kayamba korisana le kayamba zay le kayamba ny koritsana iny ino no kayamba zay zany fiteny andraigny amin'ny faritany Atsinanana de tao am'io zany de namoaka ny studio nefa ny amin'ny disque madiany manao mandray ny feo sy ny hira fa ny trano maison ny trano ny bureau zany ny kayamba teo Tanimena zay miditra ao zany ohatra ka hoe fa namoaka disque tany amin'ny disque mady de mitondra anarana hafa izy ohatra ka tonga aty amin'ny kayamba de izy mandehany any manao ny enregistrement ohatra manao enregistrement fa tiako izy manao enregistrement ny hirany fa mandray ny lera refatra ohatra an'izay zany tonga avan'izy fa ke eo zany fa ny tonga n'le hoe teny moa ny am'izao hoe lasa gadina le kayamba tsy di problème satria izay ny afantaran'le ankizy aty aoriana zany hoe andeo kayamba fa nefa ahoana moa navona hoe salegy nefa nisy tao de atao kayamba be ny salegy de hoe le slow mako matetiky miteny anary zareo am'le hoe kayamba satria iny le milantolanto sady misy tononkira tena mamelombelona sy tena mitantaran'ny fiainany rehetrarehetra de iny zany no natonga an'izy hoe ataovy kayamba sy mampanina fa rehefa izay moa ataontsika fa lasa style vaovao amintsika malagasy koa zay fa manana atsika malagasy de fa tsy mamanina fa tsy nady hoentina gadina l'izy fa mahafinaritra zay. Ia, azo lazaina hoe tsara fototra ary tsara rindra ihany koa matoa afaka nitety vanim-potoana maro be mihitsy dia mbola tafajoro hatramin'izao zany hoe kayamba izany. Dia ao anatin'izay misy faritra manokana mihitsy hoe faritra ato ny tena mpanao an'izay kayamba izay sa hoe nahitana mpanao an'izay daholo nanerana ny Madagasikara. Andriamatoa Jojo, babalio kely koa zay. Ny kayamba aloha dia saika nanerana ny lafivalonyosy io faritany eniny io dia nisy mpanakanto kayamba daholo io fa tsy dia nisy hoe faritany zao na faritany zao ny tena nisy kayamba fa nanerana ny nosy misy ny mpanakanto kayamba. Ia, tao anatin'izay ve hoe efa nisy sivana sy fantana mihitsy ve hoe ohatrohatr'izao ny firafitra le kayamba milamindamina mampalaheloelo le tononkira sy le mozika anampiarahana aminy misy rafitra manokana mihitsy hoe ohatr'izao ihany ny zavatra tafiditra ato amintsika. Ahoana zay Julien mba tantarao kely ia eny misy taloha manko misy censure le disque azonao dia anao zao raha vao magnano tononkira hafahafa dia fa tsy mivoaka le disque zay ny masara an'le taloha amin'izao manko sahala amin'ny mandeha ho azy fotsiny le hira zay anao hoe taloha dia tsy misy saraina aloha ny disque amin'ny intérieur saraina ny tononkiranao sao dia misy teny sy motina io dia zay natonga an'le hira somary hira tsaratsara da motomotina daholo zany taloha ia an'izy kely amin'izay teny Julien zay zany io zany sy nisy hoe sy misy hoe zay ny gadiny sy misy hoe izao ny hira atao avao koa fa ro hoe vao tonga anao zany mitondra ny hira anao zany le mpanakanto mandalo amin'ny bureau mikayamba dia fa misy mpandray ao zany hoe namanana producteur izy mitady producteur zany izy hoe manatina andranona dia ny producteur miheno satria mafantatra an'le zavatra atao amin'ny kayamba hoe sy mesy zao nge ny zavatra mirafitra mandeha ao hoe na hira salegy io na hira ino io zany dia azonao entinao fa le producteur misiva anazy hoe sy mesy mitondra hira efatra nao na 10 ho présentena any amin'ny kayamba dia atao anaty bande magnétique zany amin'ny kasety dia iny zany hoentina dia miheno am'izay zany zahay eo amin'ny tandrefan'izay asa zay dia mandalo amiko zany za koa anatin'ny mpampanivana an'le zany dia hoe tia mandeha ty na hoe na samby slow io na hoe samby rythme daholo io fa tia mandeha mirety amin'ity hirany ty tarika ty
dia raisina zay fa tsy hoe tsy misy solo foana na solo na andeha daholo zany zay gadona rehetrarehetra teto Madagasikara tao daholo. Ie. Ho resantsika manokana ny lamaody mifanaraka amin'izany kayamby zany, ny kopom-bolo, ny fiakanjo, ny style, ny ambiance tany amin'izany taona 70 sy 80 zany mbola eto moa ireo andrarezin'ny zavakanto ihany koa fa aleo sitsika mozika kely indray aloha mba afahantsika mihirahira sy mialamoamo ao an-tokantrano.
aorina ireo teny mamitsika sy ireo dina hazarina sy ireo dina hazarina sy ireo dina hazarina. Mbola ato anatin'ny fandarina torotsika loatra antsika amin'izao fotoana izao mbola miankoka amin'izany ambiance sy filina kayamby zany izany kasitrahana be dia be antsika rehetrarehetra izay tsisy miala aloha miaraka aminay eto fa dia mba tantarao kely anay hoe ny zava-nitranga tamin'izany ny ambiance anareo tamin'izany rehefa hoe ampandihy ny mpanao kayamba ndao mba ampatsahivina kely amin'ny taranaka aty aoriana e. Ka io moa ny dia dia efa nisy tamintsika teto hatramin'izay io satria ny malagasy dia tena mpandihy mihitsiny tena ary asika tsy mianatra tsy anarana mihitsy ny dia mbola kely aza dia efa mahay mandihy dia ary mahavahirana ny avy any ivelany izy io fa ahoana ny ankizy malagasy tonga dia mahay mandihy nefa ny vazaha sy ny any mbola ianarana le dia ny asika vao mijery ndray mandeha mahita le ankizy vao mahita an'le olobe dia efa automatique dia mandeha ho azy dia ohatran'izay zany tamin'izany fotoana zany ka ny teny nanomboanay zany tamin'ny fotoanandronay dia apartirany vakoka na dia eo le hira fononona fa sy maintsy le vakoka aloha no akanan'le aingam-panahy ao ny akana inspiration ty gadona ty ato anatin'ny ohatrany hoe tamin'ny basesa zany dia basesa zany vakorazana dia eo samby mitady ny naovana azy hoe izao nitondrako an'ity izao nitondrako an'ity dia ohatrany hoe tany amin'ny atsimo koa zany tany amin'ny faritany androy dia hoe ao ny beko fa dia mamorona hira koa apartiran'izay teo dia ohatran'izay trangatranga zany ny faritra zay misy azy samy mitrandraky ny tandrify azy amin'izay fotoana zay tamin'izay fotoana zay ka iny zany tonga dia mandeha ho azy eto Madagasikara zany na hira ino ataonao zany dia efa samy mandihy daholo na hira avy aiza na hira avy aiza samy mandihy daholo efa tonga le fotoana hoe ino mandeha zay hira ohatran'izay tonga dia efa misy fihetsika mifanaraka tonga dia efa manaraka eo ohatran'izao ataoko manao ohatra kely zao tamin'ny réveillon zany zay tonga dia nanao hira taloha be tamin'ny fotoanandronay dia nalefanay zany hira any avy atsimo zay natadidy tonga zany hoe ay zay hira avy any atsimo zany dia mandihy le fandizana tandroy fandizana zay vezo sy ny isan-karazany ohatran'izay zany le tamin'izany fotoana zany tena nisy ambiance tena nafana koa fa zany hoe mihaja kokoa aloha le izy le fampandizana taloha sy le fandizana satria tsy tonga am'izao manko zao rehefa mandeha le muzika dia efa tonga dia ny ampiste tsy misy mandraro ohatrany hoe tsy misy ino moa zany sy misy galanterie moa zany sa dia tonga dia tsy mba misy hoe fanajana zany tsy misy haza antsony le dia nefa dia zany tena hoe zavatra mihaja zany fanajana sady mila manaja tena hoe tsy afaka tonga dia mandeha anao raha sady misy olona maneraka anao hoe mandeo maka hoe alaina misy le partenaire andao afaka mandeha dia araka amiko ianao zay vao mandeha mitsangany ery fa ny am'izao zany dia efa mandeha lery dia efa samy way efa anatin'ny ambiance daholo moa zany matahitairin'le ambiance dia samy ampiste daholo ka izay zany mahasamy hafa an'le izy fa taloha dia tena mihaza misy zany dia zany ary le dia mirindra araka ny tokony ho izy fa nareo zany sady mpampandihy ihany koa ve zany ankoatrany hoe mampihira tena zay ka tena mampandihy misy zay ka zay misy tonga anay mamoaka ny hiranay satria le hiranay zay le mitendritendry fa manana groupe amin'ny aty ivelany dia mba tianay avoaka le sanganasana zany mba ho heny rehetrarehetra be am'izay mba samby araka andihy ohatrohatran'izay zany tamin'izany fotoana zany mainy tanàna vao hoe nareo miakatsehatra vao hoe mandeha ny antsoantso amin'ny balina hoe ry zareo ato ny mpampandihy dia efa feno hipoka ny kianja dia mitovy ohatran'izay mitovy ohatrany am'izao ihany koa misy ihany no tena mahay mampandihy fa ino ilatsika mitovy an'izany koa le tamin'ny fotoanandro ohatrina vidividirana tamin'izany oa ny couple telonjato eo amin'ny telonjato ny couple tamin'izany fotoana zany menjaika tsara ny olona dia hamonjy telonjato zany efa mahavoavidy pataloha tamin'izany fotoana zany fa tena pataloha mihaja zany amin'ny telonjato nefa izany vidibidirana fa lafo zao tamin'izany hoe tsy lafo loatra ve le telonjato satria misy ny ariary zato misy ny vitadina ricalewis telonjato telonjato ny ricalewis tamin'izany ia hitantsika amin'ny paozipozindry zareo mbola tafapetraka ihany le look mpanao kayambandry zareo hoe misy ny bandana kely miaraka amin'ny rebana sy ny patte téléphone mba nanahoana indray ny lamodinareo tamin'izany ianao moa ny teny ty hoe ahoana ny lamody tamin'izay fotoana zay
ny vehivavy pira aloha dia robe maxi. Dia ny lehilahy moa zany dia ny volo moa mazava ho azy fa afro. Dia ny lobaka cintré. Pataloha patte d'éléphant. Kiraro dridy. Tena mianjaika tsara mihitsy. Nareo zany efa samy nanao afro daholo tamin'izany. Mbola misy mipetraka ny sasany. Mbola misy efa manomboka mihitsy anao. Efa misy couleur hafa dia tazomin'io ihany. Eny e. Tsy karahany amin'izao satria mbola arakaraky le resahany jokobe teo. Ka contrat zany nge taloha zavatra efajato. Dimanjato farany fahambolony. Zay zany farany lafo amin'ny contrat magnano galana dia telonjato, efajato, dimanjato zay ihany. Ao trampokin'olona. Trampokin'olo foana hatramin'izany misy trampokin'olo foana sy dia mbola nisy firiny en plein air. Fa trampokin'olo foana zany ihany. Ohatra hoe zay zao mampandihy zao ohatran'ny zao tamin'ny groupeny zao mampandihy zay dia Royal. Royal zany mampandihy. Misy ny 10,000 moa zany 25 000 francs. 10,000 contrat-na soirée zany. Dia mbara fa tena hoe mihaza zany izy zany dia Royal. Royal zany efa tena hoe mamirapiratra be. Ny arivo tamin'izany efa manana 2 arivo nefa fampanarivo. Marina zany. Ohatran'izay le zany fa eny e atao fa lafo ihany io tamin'izany fotoana satria 75 000 francs tamin'izany nahazo 4 L. 75 000 francs. Vidina 4 L tamin'izany fotoana zany. Kevera amin'izay fa hoe anao zany hoe manao soirée anao 50 000 dia fa tena fa nahazo contrat 50 000 zany dia fa hoe fa tokony mahazo tôbila zany. Efa fandrombahany sipasipa kely tamin'izany. Sa ahoana? Mbola bokaka izy tamin'izany. Bokaka izy tamin'izany. Bokaka zay vao lasa sipa taty aoriana taty. Poraka ny sasany tamin'izany tena hoe poraka ao ny sipa taty aoriana. Tsy araka tsony fa dia mitovy amin'ny andro fiainana rehetrarehetra. Mametraka isa-paritra. Tantara zany. Tantara ny lasa tsy fanadiny ihany koa ary mihitsy zay fa nitamberina kely vetivety tany amin'ny taona lasa tany ny hipojery antsika efa zao. Alao mba asitsika revy vary amin'ny anana kely indray aloha miaraka amin'ny saosisy izay karakarain'ny Cat Express izay anasananao ary irarinanao azo tomana ihany koa raha ohatra ka tratranay ampisakafony ianao amin'izao fotoana izao. Alao asitsika vary amin'ny anana kely raikitra. Okay. Izali loatra akoryata ategna koa tafitara hely andrano tabatabany karaha tsy olombelogno hoany avaly anarno rô izy anaro fa sy mety raha ataony anarno izy vale zaho magnategnanao izy ko za raiky fogna sy raha inony atahely malany fagnahy ategna koa magnano magnatrazy sy raha inony karaha sy oliterana hoany avaly anarno rô izy
vavinao fizaho atoy isan'andro mizaly loatra akoretao ategna koa tafitarapely andramo tabatabaine karaha sy olomelo hoalevaly anaro ize anaro fasimete rato anaro ize vale samagnategnanao izy ko za raiky fogna sy raha hinone atahely malafagnahy ategna koa magnano magnanatra azy sy raha hinone karaha zoliterana hoalevaly anarno ize anaro fasimete raha ataone anarno ize natsiry ve izy teo tena reny a dia saucisse karakarainy Cate Express tena amboariny zareo mihitsy karakara izy moa le manao azy teo Cate Express avanana amin'ny resaka nahandro sy ny rehetrarehetra azo antsona rehefa misy ny filanonana na misy tena tsara kabarena zay mahataona manontany fa mety ilaina ary fomba misy lanonana ataonao satria fa ho avy zao ny Saint Valentin zao dia miresaka Saint Valentin ihany moa zany ianao satria efa ho avy koa ny fety mifankatia na nahoana ny fankalazanareo any Saint Valentin tamin'izany fotoana izany niaraka tamin'ny hira sy mozika andalolo mbola sisy Valentin tamin'izany Zany ve? tatorina mbola sisy an'izany mbola tatorina manko vao nisy an'izany Saint Valentin zany na dia efa zay mipetraka teto tamin'nomboka tamin'ny taona 7 amby 10 sika masomaso teto zay mbola sy dia nanao zay mbola sy dia nisy any fa tatorina kely nahita an'izany hoe Saint Valentin zany hoe inona indray moa teo mifety mifankatia fa mifety mifankatia raha noho izy taloha dia samy manana anazy fa tsy mandeha mamonjy soe sy natao soirée zany fa samy miaraka fotsiny hoe andao na hoe andeha zery cinéma tamin'izany cinéma tena mbola mihaza tena mihaza tena hoe andao zery cinéma hoe na hoe andao tsika isangasangana makary dia tena mpifankatia zany dia zay mialy fa tsy mbola nisy hoe andao soirée zany fa hoe samy mandeha tany tondroany ny bokakany ny bokakany ie raha somary iverenana kely ny calendrier anareo tamin'izany saika feno foana zany isan-kerinandro nandeha tsara ny tsenany zany mpiangalika iamba zany ka misy fotoanany izy io raha ohatra ka hoe faritany any atsimo dia misy fotoanany le tena mampandeha an'le izy satria le ao le olona miaina amin'ny vokatra miaina amin'ny vokatra hoe miakatra amin'ny vokatra ohatran'izao diny anao tena manao 30 sur 30 amin'izay fotoana zay mandritra ny 2 volana 3 volana ohatran'izay koa ny atsinanana manomboka volana oktobra manko any tena maina dia tsy maintsy amin'iny koa zany vokatra koa miakatra koa amin'izay ny café miakatra ny jorofo sy isan-karazany dia manam-bola ny olona dia mandeha koa dia tena 30 sur 30 ary mbola miaina hatramin'izany hoe mbola misy an'izany hatramin'izao dia ohatran'izany zay faritra rehetra zany amin'ny sisiny zany fa nety voatany manko dia tsy misy dia voafaitra loatra zay satria manana ny fahefana dolo zany le olona ny akamaroany dia manana fahefana mividy dolo dia misy foana zany le lanonana hoe ary matetika zay teto dia misy foana isan-kerinandro misy foana zay tamin'izany mbola Hilton atao amin'ny Papillon zay na amin'ny grande salle atao amin'ny Hilton ny atao amin'ny cercle franco malagasy eo anosy eo tao koa misy fanaovana isaky ny alahady koa ny eo atao amin'ny cercle franco malagasy tamin'izany fotoana raikitra foana amin'ny baly isan-kerinandro zany fety foana baly de jeune tamin'izany fotoana zany baly de jeune koa nitao rehefa ohatran'izay tamin'izany fotoana zany ke na nahoana ny tanora tamin'izany ny tanora tamin'izany aloha dia tena mahasamby hafa azy kely angambany amin'izao dia tena mifanaja mihitsy tena mifanaja mihitsy ny hoe ny teto zao ohatra hoe amin'le fomba fitafiana dia somary manao an'le zay ny mahatonga le playboy playboy zany mamerina an'le zavatra taloha be ohatran'le vaky tampony le volo
dia miaraka amin'le palitao cintré na redingote manao pozina tena gentleman regny zany izay ny playboy ny akamaroany rehefa hoe vao mahita ny hoe regny playboy regny fa ny atario indreo fandraisinareo le playboy zany dia ohatran'ny anay izao sy izao ny playboy satria fietretana ankizy amin'ny ankehitriny dia ohatrany hoe manao le playboy tena mihaza mihitsiny tena micostara cintré zany hoe le pose taloha be dia am'le vaky tampona moatrany hoe volonay tony sa izy atao vaky tampona fa le malama volony dia atao dia misy an'le atao batiny tanina reniny dia zay le fiogona taloha zany hoe ohatrany somary miolakolana zay dia miolakolana koa ny ato lehilahy nefa ny manao an'io dia miaraka amin'io zany le palitao cintré dia vaky amin'ny olana le palitao redingote lava be dia miaraka amin'ny pataloha chouine somary fony basy zany la mode tamin'izany zany playboy tamin'izany fotoana zany tena mihaza misy tetiny isan'izany daholo miaraka amin'iny le satroka redingote-ny anglisy reny le satroka avy be ana regny redingote regny misy manao an'regny zay ny playboy araky ny hevitrinareo zany ahoana ny ampitana indray ny ankizy aty aoriana hoe mba hiverina sa hoe hanetanana ny ankizy hamerina le mozika taloha ohatrany hoe manao kayamba sy ny ohatr'izany satria le gadona man tsy tena miroborobo be amin'izao miara-manaiky tsika fa le hoe ahoana zany ny hamerenana indray an'izany hoe gadona kayamba izany ho an'ny mpandimby zany ataontsika gadona mantsy izy am'izao hoe le kayamba fa ny izy nge tsy misy mahasamby hafa anazy am'izao hoe rehefa anao slow anao dia slow bôl anao dia bôl dia hoe bolero zany tiako tenena am'izay dia hoe izy misy ny bolero beat misy taloha zany mbola misy am'izao fa le tiany hoe tena ho averina zany dia le hoe le sivana le sivana satria misy am'izao aloha nitononkirany tanora aloha misy mahafinaritra misy tsara tena mahafinaritra misy hoe mba hoe tena mitantarany ny zava iainantsika rehetrarehetra aby fa misy ny sasany somary tady ivona kely satria lasa manenjika zavatra hafa koa raha am'le tononkira ka iny zany tadiaviny hoe zay any ngamba mila hitsy le hoe eo am'le gadona tsy manininy fa le sivana am'le tononkira eo zany mba tadiaviny hoe mba averina kely eo mba padalovo censure kely aloha le izy fa mazary manahirana mantsy raha ohatra koa hoe izy nge ho lehibe koa hoe mitovy ohatranay zao dia hananzanaka sanazafy izy dia hiainao an'igny ve le zanany sy ny zafy kely rehefa hoe zany ve niheran'ny dada be zany ve niheran'ny dada dia mazary ohatrany mampalahely any zany le izy satria manezika an'le lamody satria manezika an'le vola manko nyfitanan'le izy am'izao hoe malaza ty dia misy vola ty malaza dia nefa tsy fantany le fiatraikany igny rehefa orinao dia zay zany mahatonga an'le hoe mba tsara ihany angamba ny anjitsiana an'le tononkira tamin'ny andronareo zany hoe nisy ny sivana dia izy le manivana amin'izany ty mandeha taty amin'ny anina ka ty amin'ny tonga dia zareo amin'ny ministère ka ministère ministère mihitsy manao an'le sivana ministère mihitsy misivana an'io dia inona avy ny tsara aina ao anatin'izany le tonony fa le gadona tsy dia mijerana iny fa le tonony zany hoe inona avy ny ankoatrany hoe fitenitenenana foana mety misy azo resana kely miteniten'olona anao na hoe manesoesy olona na hoe miteniteny foana am'le teny sy tiako ny avoaka masoandro dia hoe iny zany dia tena tsy mahazo mivoaka misy zay any fomesy vao ohatra ataontsika ohatra ny ary hirany ary Jojo Stolis zao tamin'ny titre tamin'ny noentina nitondrana dia hoe sipa voadona tsy nahazo navoaka zany titre an'izany hoe ho vao titre an'io dia atao hoe sy tahotra senatra zay ny titre an'igny fa dia hoe tazomina foana zany taty rehefa miteny public igny zany dia hoe sipa voadona fa tsy misy zay misy ny titre tamin'ny disque fa sy tahotra senatra ohatrohatran'izay hitanao zay titre zay fotsy zao dia efa tsy mety mila montina tsara satria moa zany mozika ihany koa fanabeazana raha teo zay indrindra mantsy ka zay indrindra eny ary tsy hovokisana resaky nareo fa ry zareo efa voky vary amin'anana fa dao mba asitsika hira anankiray indray dia araky ny nambarana teny ampiandohana teo hoe miaramira foantsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany Maninuluna titiaka mandunite
vérité. Voilà, Salulu Kapani Malalano, Sinamega Belu Mitsuniva, Balemani Bolana, Azaki Matse, Maere Safo, Ramuna Benaye Tota, Mitsulani Tatiki, Azaki Matse, Maere Safo, Ramuna Benaye Tota, Mitsulani Tatiki. Janda padeni lo zane Ichi kyana tau talo asane Abiloni la sawajifa Patino na kyani wani Ratana la veri sapika Ni mano manuize Para Salulu Kapani Malalano, Sinamega Beluni Sunifa, Balemani Bolana, Azaki Matse, Maere Zafo, Ramula Megaye Tota, Mitsulani Tatiki, Azaki Matse, Maere Zafo, Ramula Megaye Tota, Mitsulani Tatiki. Salulu Kapani Malalano, Sinamega Belu Mitsunifa, Balana Nibolana, Azaki Matse, Maere Zafo, Ramula Megaye Tota, Mitsulani Tatiki, Azaki Matse, Maere Zafo, Ramula Megaye Tota, Mitsulani Tatiki, Ramula Megaye Tota, Mitsulani Tatiki, Ramula Megaye Tota, Mitsulani Tatiki, la 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 la, Ramula Megaye Tota, Mitsulani Tatiki. La 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 Ramula Megaye Tota, Mitsulani Tatiki. La 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 Ramula Megaye Tota, Mitsulani Tatiki. Tena zany ka tena mozika ary rehefa elaela koa tsy nandrenesana anazy nefa mbola mipetraka sy tsy afaka ao ambavany maro foana. Raha zavatra tsikaritrsika dia niovaova ny mpanakanto, niovaova ny mpihira fa i proselite teo foana, nitendry teo foana. Misy antony manokana ve izay hoe eo foana ianao hatramin'ny voalohany ka sy mbola izay hira mbola ho ataontsika rehefa avy eo? Ya, marina aloha zay fanontanianao zay. Ka tamin'ny fotoana manko zao tao amin'ny musicien de studio zay filazaza angambany satria Freddy Renarson napidra tamin'ny discomade nitendry tao zany tamin'ny
manao ny arrangement zay hira hoe tandrify hoe aty mety any projet ly mitendry zany a de za mitendry manao ny arrangement le hira zay artiste tonga amin'ny studio tamin'izany fotoana zany sangana moa le ny Kayamba de mbola atao ihany a mbola manao ny Kayamba za manao ny disque mady mbola za dolo mitendry ny Cameroun le hira ka io zany misy ny namana ihany koa mitendry an'le izy rehefa teniko hoe ataovinareo any ianareo satria ndraindray koa za mandeha amin'ny tournée de tsy afaka ihany zany fa de ny vitanaro zareo zany averiko ndray rehefa misy fotoana merenako azy rehefa tonga ny hoe ty mbola misy tsy vita te retuire reto de vereriko zany le izy de ohatran'izay zany mahatonga na hoe eo foana zany rehefa hoe rehefa mihira ny Kayamba reny de nizany zany ateo de presque teo zany am'le manao ny arrangement ary tafapetraka mihitsy le dia tanana satria na vao maneny fotsiny ala izy de efa fantatra hoe procheline ao ambadika zany hony satria efa tafapetraka le sony efa tafapetraka le dia tanana izay raha teo mandrarezina ny andrarezina zay fahaizana mametraka ny dia tanana sy ny sony izay fa tsy ihany koa moa zany tsy resadresaka ny Andriambavilanitra zay vavitokana miaraka amintsika eto manahoana ny fiainana ara-mozika miaraka amin'reto bandy be da be reto na nahoana ny tournée na nahoana ny ambiance afaka tatarainao kely any fijerentsika ve Bandraga tanora zokony ny ary misaotra besaka nanome fitenenana fa tamin'ny nandritra ny fotoana niarako amin'reto bandy maro be reto efa foso vola aby moa ny akamaroany eo ka tena be de be ny zavatra hita zany amin'ny fiarahana aminary zareo kanefa moa zany sy de atao hoe asarotina be zany fa raisina revena manja eo foana hoy ny tanora zany revena eo foana satria moa tamin'izany fotoana zany koa mbola samby tany tanora koa fa sy de hoe efa antrotran'izao aby niara nanomboky nandeha nanao an'ny fiarana zany de mandeha tournée rano Madagasikara de mandeha de matetiky moa zany zao rery no vehivavy tena tafaraka aminary zareo satria be de be koa aloha ny vehivavy Kayamba ny hira teo taloha fa rehefa tateorina zany de efa besaka no sy de ny hira tsony fa ny akamaroany de efa nijanona zany de zao moa zany sy mesy lasa nanaraka foana satria izao zany nanambady any proselita am'izay fotoana zay de lasa manaraka foana tam'izao ny fa tsy tam'izany fotoana zany amario tsara mihitsy kosa aloha mbola eo koa tam'izay de efa nanomboky zany fiarana zany de tegny de nandeha foana zany de tsy sisy hoe zavatra manarisarotra zany fa ny bandy koa aloha de maditra daholo zay ny tena mariny aby avokanao eto dossier en prochelisme maditra de hita daholo ny adalana ataonary zareo ohatran'izao ka araka ny teninao teo moa ny tanora vavy taloha de mahita nary zareo koa de reto tena de efa makafika tamin'izany fotoana zany manaraka nary zareo koa satria le hira Kayamba moa araka tentsika teo de tena nakafizin'ny olona misy tamin'ny taloha tena nahatra am'izao moa zany de mbola besaka ny mpakafy am'izao koa misy an'ty selfie ty de vao maika miroborobo sy miakatra trano lehibe zany eo ohatran'izay zany le fiarana fa mahafinaritra tsisy atao hoe atezitra zany rehefa misy zavatra ohatran'izay fa reveny eo foana zany zay zava-misy rehetrarehetra zay na lavany fiarana fa raha ohatra anao zany mienzaenzana angamba efa tapaka zany izy sahala am'izay zany le fiarana amin'reto anizako ny azy zany nampiko an'izay resaka zay izy moa tamin'izany fotoana zany anisan'ny mpifaninana tamin'le teneniko tamin'le ansa 75-76 zay nitetezanay faritany hoe sy mahazo mamoaka hira aloha tsika rehetrarehetra mba makataka an'ty mpiakaranao ny royalties de izy zany no vehivavy ny hira tamin'izany fotoana zay tao farafangana nanao gadona batrelaka de hitanay fa tena hoe tokony hoanina to karakaraina atondro zany ka niaraka amin'ny anadany izy amin'io zany kanefa ny any amin'ny faritany atsimosina igny tena saripady misy ny vehivavy zany ka hihirana hoe hiaraka amina groupe ohatran'izany raha sy hoe tena hoe misy fomba vita ara-dalàna hoe misy vadiny eo na misy olona miaraka aminy na anadany zany tondra azy zay vao maneky le ray aman-dreny le fomba fitaizana zany tamin'izany tena enzana de zay le fitaizana hoe ihany zany de voatery moa zany hoe hitako hoe tokony amboarina ty hira teo koa nafinaritra de tonga de namboariko
tonga dia nangatahako tonga dia nitsiry teo ilay fitiavana hoentiko aty amikoarakarana satria zaho koa avy amin'ny faritany Simonika Simosanana koa za dia hoe aleo tonga dia efa karakaraiko teo dia hoentiko mba nandry zany dia izy zany miaraka igny foana zany izy na izy zany groupe miaraka amiko dia miaraka igny foana zany izy miaraka aminahy foana na dia hoe mahita an'io koa moa le pire sasany miaraka igny zany tonga dia izy rangahy ataonay manao dio miaraka amihirinay dia encadré tao zany izy miaraka aminahy dia izy foana zany tavela anatin'le groupe hatramin'izao ary dia mbola hitanareo eto izy hatramin'izao mbola renareo ihany koa ny feo mangany izay hafa kely somary fariparina kely mahafinaritra kely zay mbola amin'le itiavantsika azy tsara mihitsy amarina ny fiarahantsika fa milohan'ny amarana anazy aloha dia alao sisika mozika hatrany hatrany Aku
Asa raha nafinaritra anareo ny fiarahantsika teto fa izahay teto aloha dia tena nahazo fahafinaretana tanteraka mihitsy ny verina kely vetivety tany amin'izany taona 70, 80, 90, mbola tao anatin'ny heriny tanteraka ny kayamba tamin'izany ary mbola iainantsika hatramin'izao ihany koa. Mankasitraka be da be anareo izahay teto amin'ny fandarina Tonosikalo aloha nanaika ny resadresaka, nanaiky ny fampizarany mozika indray ary mino izay fa mbola iverina eto indray nareo manaraka. Ya, dia faly tsy anareo koa zany zay tena nakafy niaino anay hatramin'ny farany tamin'ny le zavatra naseho teto ny asehonay teto ary ny tiako mafisina kely koa zany dia le hira teto moa zany ao misy ny hira tena anay fa ny hira namana zay fa lasana hoe tena hoe nametraka amin'ny fahasarovana ary hira tena nanana mahizy azy tamin'ny fotoana zany dia izay no averinay teo ny sasany mba ahafantaratsika hoe zany mbola tanatin'ny famohanany hira tamin'izany fotoana zany hoe zany tena hoe hira tena nanana izy azy tamin'izany fotoana zany fa hentsika teo nisy ny hirany ohatran'izany le ny hirany Ninorafa laladozy namanay be niaraka namoaka disque misy zay tamin'ny fotoana androny tamin'ny anaovany ny anazy igny zany nanao ny anahy dia nihidy nanao taloha dia vitanazy maraina dia zany nanao ny après-midi dia fanampinampy teo zay lahy tamin'izany fotoana zany laladozy mako ny fisonoy azy fa Ninorafa izy tamin'ny disque izy le raiky teo le hira hoe anaroko vavinao dia tao koa ny hira ny Vesinandroy zay nirainy Jackie Edmé teo iny zany hoe mbola zahako ny arrangeur tamin'ireny fotoana regny dia maromaro zany le hira teo zany fa sy voatanisa moa zany fa dia mbola araka ny teneny zay fa mbola manetsa be mbola ho avy satria le tarika hitanareo teo zao hitanareo eto zao mbola hafa ndray koa zany hoe tiako ampahafantarina hoe reto ndray koa mbola misy andiandray manaraka satria mbola any ary Zalon Tomasina mbola misy any ary Jean-Kel Sibasta Roja Jérôme ary Christian Zebaes Sardada ny maro mbola be dia be ny eto Antananarivo ohatra ny Simorandry Charles Martin Coco Tavaratra Lendrema mbola maromaro zany za zany tiako fantarina hoe mbola misy marina kay mbola daholo ny ekipa ny Kayamba izay zany dia misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany fa dia fakafizana fakatelemana zany zay togamba tena finaritra ny fiarahana. Ina ny afatrafatra kely avy aminareo satria nareo samy mitazona micro ihany koa sao dia mba misy ny afatrafatra kely ho an'ny mpakafy ho an'ny bokaka tamin'izany sao dia mbola mijery. Ny afatra moa tsy dia hoe misy afatra hoana fa manao velomanareo tsirairay any tokantrano any nanaraka an'izao fandaran'izao ny afatra dia engany mbola hiara eto ary mangataka amin'Andriamanitra moa zany zay izy nanome ny talenta dia mba sambo ela velona eto daholo tsika ela velona ny aina ny mateza fa mbola eto foana tsika dia mametraka veloma moa dia tao ahoana fa akafiziny Kayamba fa hatramin'izao aloha dia mbola tompony mbola matanjaka zay aloha raha mbola mihira fa dia mbola azo atsoina tsara raha ohatra ka misy fampisehoana tsara na fampisehoana na baly ka dia metraka veloma mahafinaritra anareo mbola afaka manao baly le amin'ny alina mandra-paran'ny andro reny mbola mahafaka aloha hatramin'izao aloha dia mbola mahafaka aho tsara zany afaka atsoina misy ihany koa moa zany laharana misy ny FB afaka ifaneraserana fa dia mirary soa antsika rehetrarehetra mankasitraka engany ho salama lalandava ihany koa makivaky an'ity taona ity fa antsika miara miriaria amin'ny mpakafy ihany koa isaona ny Cat Express nanao ny vary amin'anana sy ny tsakitsaky teto isaona ny telemana no anany fandarana manaraka indray ity no anaovantsika veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.